Ampitsikina tanteraka indray no anolorako ny araba ary titiako ny tokantranonao indray amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao moa anaraka ny vaovao atry amin'ny farany hisany asongadina tao anatin'izao fampalam-baovao izao ary ny olana izay sedrainy tahirim-bolam-panjakana amin'izao fotoana izao sy ny mety heverina ovaolana ivoahana amin'ny izany ny mikasika ihany koa ny fanomanana ny fifidianana ao anatin'izany moa ny fanotana ny biletin sy momba ihany koa ny fametrahana an'ireo sary lehibe ho an'ireo candidat ao anatin'izay fifidianana izay ho azavazavain'ny senita atao anatin'izao vaovao izao ihany koa eo hatrany ihany koa moa fitondrana indrindra ny ako ny hetsika la grande foire de Madagascar ao anatin'ny andiany back to school avy hatrany alesika dia iroso ao anatin'ny vaovao eo amin'ny lafiny ara toekarena ary sepotra ny tahirim-bolam-panjakana araka nambarany tale generaliny Andriamatoa Orlando Robemanana tsy mifandanja ny vola miditra sy ny vola mivoaka eo anivony tahirim-bolam-panjakana ny andinindin'izay avy hatrany no aroso atsika. Nanomboka ny volana janoary fanombohan'ny fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana 2024 hatramin'ny 20 aogositra dia mitentina 323 miliary ariary ny elanelana misy amin'ny vinavinan'ny teti-bola amin'ny etra sy ny ladoany ary vola tafiditra kirakiram-bola ny tahirim-bolam-panjakana. Tsy mifanaraka amin'ny vinavinan'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny vola miditra sy mivoaka amin'ny tahirim-bolam-panjakana. Mafesa-danja amin'ny vola mivoaka raha oharina amin'ny vola miditra. Hatramin'ny latsinainy zany latsinainy firmo tamin'ny latsinainy fahenina amby roapolo ny volana aogositra zany a 7.1 lavitrisa faingo valo amby fitopolo 117 milliards virgule 78 ny elanelana eo amin'ny vinavina ny teti-bola sy ny vola tena miditra amin'ny alalan'ny hetra. Raha ny ladoany dia eo amin'ny 500 lavitrisa faingo sivifolo zany hoe 205 milliards virgule 90 ny vola tsy miditra na mihoatra zany amin'le vinavina. Amin'io dia 1.1 lavitrisa faingo roa 161 milliards virgule 2 dia mahakasika fotsiny ny hetra fandohan'ireo kompania solika amin'ny fanafarana solika izay naantony zay zany hoe raha ny tena dinihana zany ny tena hoe elanelana nisy na ny gap nisy amin'ny ladoany dia 4.7 faingo fito eo fa ny tena mahabetsaka n'ity gap tia dia lay suspension ana droit et taxe à l'importation de 161 milliards fa na inona antony aty amin'ny tahirim-bolam-panjakana malagasy ny fantatra dia tsy tafiditra zany ny vola 205 milliards virgule 90. Ankoatra ny fandaniana amin'ny fampiodinana ny raram-panjakana dia anisan'ny olona napetraky ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana fa anisan'ny mavesatra ho an'ny tahirim-bolam-panjakana ny fampietona ny hetra samihafa toy ny hetra alaina ny fanafarana solika ary ny fanampiany fanjakana ny famerana ny vidy solika sy ny vidin'ny jiro sy rano izay vokarin'ny JIRAMA. Isaky ny mandoa $1 zany ny kompania solika dia ny tahirim-bolam-panjakana tsy maintsy mandoa 200 2200 ariary kanefany ny abetsaky io fanafarana solika io raha ny amin'ny ankapobeny ny sehatry ny solika 60 millions de dollars isaky ny roa volana zany hoe 80 tapitrisa dollars isaky ny roa volana raha ataotsika zany hoe enim-bolana tamin'ny 30 juin dia 60 fois 6 360 millions de dollars ny anafarana solika ho an'ny sehatra solika io dia ampitomboanareo 200 ariary zany zay dia zay tsy maintsy alohan'ny tahirim-bolam-panjakana malagasy. Tsy zay ihany nefa fa eo ihany koa ny resaka JIRAMA. Ny JIRAMA dia efa voalaza kinay ombeny fa raha ny exploitation ny JIRAMA tamin'ity taona 2024 tia dia 7.3 milliards ariary eo ny vola miditra aminy isam-bolana. Rehefa atao nefa ny kajikajy ny vola mivoaka tokony hivoaka amin'ny fampandehanana anazy ny famatsiana solika azy ny fanofana indreo groupe isan-karazany dia any amin'ny 7.50 milliards ariary any ho any. Zany hoe
misy fahabangana 20 miliara ariary isam-bolana koa ny jirama. Dia rehefa nitazomin'ny fanjakana koa zay le fanapahan-kevitra politika ny hoe tokony tsy asombotra ny vidin-jiro ary tokony tazomina amin'izao ny fomba fitantanana ny jirama dia ny tahirim-bolam-panjakana malagasy no voatery nandoa ny 20 lavitrisa ariary isam-bolana. Anisan'ny ambarany teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ihany koa fa anisan'ny olana ny fisian'ny fandaniana be amin'ireo androm-panjakana samihafa. Anisan'ny ambarany teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ohatra ny momba ny solika izay ampiasan'ny androm-panjakana. Raha tany amin'ny 20 miliara ariary zany ny taona 20 dia tafakatra 17 miliara ariary zany ny taona 13 sy 14.